Izao ndretsika dia hijery an'ireo préposition anakoa fanampy n'ilay fahitantsika. Efa maromaro ihany ireo préposition avec suffixe izay fahitantsika teo aloha, tahaka an'izay ny be a, dia ilay tamin'ny farany teo a, ina ilay nijerentsika tamin'ny farany teo, efa nanao minina koa tsika raha tsy diso a, les prépositions avec suffixe. Androany ndretsika dia hijery an'ireo préposition anakoa ny l sy ny al. Ina moa no tiana hotenena amin'izany hoe préposition avec suffixe izany. Hatramin'izay zany tsika dia nahita ny al, préposition al sy ny l. Efa hitantsika foana ity a. Ny dikan'ny al dia eo ambony, sur, au-dessus na sur. Au-dessus, sur. Amin'ny teny anglisy izy upon na on. Ireo zany dikany. Ny L kosa dia vers, manambara ina zany mouvement mankany amin'ny direction mankany amin'ny L. Ilay anaran'Andriamanitra dia misy zao dia efa very lavitra amin'izao, angatsy io ny anaran'Andriamanitra io, tsy misy ny anaran'Andriamanitra ay a. Ny anay hafa ny anaran'Andriamanitra ay dia L, tsere fa ity segol. Ity zany L, pluriel moa izy lasa Elohim, Elohim igny efa hitantsika rehetrarehetra Andriamanitra dikan'ity nom générique manambara n'Andriamanitra. Fa inona kosa zany no antsoina hoe raha ohatra ka ny al ohatra zao no miaraka amin'ny suffixe. Inona dikan'izany? Ny nampiasantsika azy hatramin'izay zany dia ohatra fotsiny zao hoe Allah, re zany Yashav ohatra, Yashav, ratsy foanako fanratiko an'ity. Atao tsaratsara tarehy sao dia amin'izay mba mazoto ilay mpianatra. Yashav, Yashav, al inona ohatra? Al kise ohatra, ohatra zany al kise. Inona ny dikan'io? Fahitantsika daholo ireo teny ireo. Aza miteny amiko indray hoe mbola tsy hitanay io hoe. Fahitantsika daholo teo. Yashav, inona ny dikan'ny Yashav? Mipetraka, to sit amin'ny teny anglisy, na s'asseoir amin'ny teny frantsay. Al eo ambony, kise, inona ny kise? Trône, seza fiandrianana. Donc zany ato ambadiky ity ato misy personne firy io? Troisième personne masculin singulier. Izy dia mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Yashav, Yashav al kise. Mazava zany zao fa eo ambony seza fiandrianana izy no mipetraka. Ahoana kosa no ilazanao zao hoe, ahoana fomba ilazanao fa ao amboninao ao ny lakolosy. Raha mitsangana ao ambany chapelle anao dia afaka miteny hoe ao amboninao ao ny lakolosy. Izay le ao amboninao zay, ao amboninao, amboniko, ambonitsika, amboninareo, izay fomba fiteny zay ambonin'izy ireo. Izay zany no ampiasana ny préposition al avec suffixe. Zany hoe tsy misy zavatra tondrony hafa intsony zany fa tena olombelona, ianao, na ambonio, ambonareo, ambonitsika. Am'izay fotoan'izay zany no ampiasana ny préposition avec suffixe. Ka ilay suffixe any amin'ny farany zany dia manambara les personnes na
amboniko izy ny amboninao na ambonitsika ambonizy rehetra. Izay zany no ampiasana azy ka tsy misy zavatra ho lazaiko tsony amin'izany fa dia io izy dia anaro. Sa misy zavatra azo ambarafa ve? Inona no ho lazaintsika ny amin'izany zavatra izany hoy Paoly? Valiny tsy misy zavatra ho lazaintsika ny amin'izany zavatra izany fa dia vakio tompoko dia anaro dia jereo ny terminaison na ny suffixe mitovy foana efa hitantsika daholo raha vao alay, aleha, alah. Rehefa ha ozytsika dia masculin zay singulier, manambara féminin zay. Rehefa avy ozytsika dia manambara masculin zay. Rehefa ha ozytsika dia féminin zay. Rehefa misy no ozytsika dia manambara première personne commun zay pluriel no amin'ny teny frantsay. Rehefa hem ozytsika dia deuxième personne masculin pluriel zany. Rehefa henna nona dia nona sy mem ihany mampiavaka azy dia deuxième personne pluriel féminin zay. Hem sy hen masculin féminin. Dotran'izany koa ny elle, dikan'ity zany zao dia hoe amboniko, alay, aleha eo amboninao, vehivavy ty zany dia lehilahy ty masculin sy féminin. Alavy amboniny, vehivavy nresana eto, aleno ambonitsika na eo amintsika. Le ala manko manana hevitra marobe le izy, mety tsy voatery eo ambony satria ty zao sur na contre koa zany. Ny alina koa mety amintsika hoe concernant mikasika ny fa mbola miankina amin'ny contexte daholo zany rehetrarehetra zany zay vao mazava. Araka ny teneniko taminareo fa misy manontany anareo hoe inona ny dikan'izao teny hébreu zao dia aza tonga dia mamaly fa jereo tsara le olony dia mitsikikely dia tenena izy hoe teneno amiko ny contexte dia mambarako aminao ny heviny satria ny teny rehetra amin'ny teny hébreu dia miankina amin'ny contexte ny heviny. Ohatra jerevantsika indray ny elle kosa dia manambara direction vers, ka ny elle dia vers moi mankaty amiko zany, eleha mankany aminao vehivavy ty lehilahy ny tenena, elave mankany aminy, eleno mankany amintsika, mankaty amintsika moa zany fiteny, alehem mankany aminareo, alehem mankany aminy. Ity no ny avian'ilay hira hoe hevenu shalom alechem. Atadidinareo zany hira zany, hevenu shalom alechem. Hevenu avy amin'ny verbe hoe bo, mbola ataontsika le hira shalom alechem. Le verbe bo zany no ny avian'ilay hoe hevenu amin'ny fil zany hoe hoentinay alechem shalom, hoentinay ny fiadanana ho eo aminareo, hoentinay ny fiadanana ho eo aminareo. Dia raha dika amin'ny fomba azo antoka koa izy zany, mazavazava koa zany dia hoe ho aminareo ane ny fiadanana. Fa ny tena dikany arabaky teny dia hoe hoentinay aminareo ny fiadanana. Zay le izy. Mbola ho hitantsika ireo karazana préposition hafa zay tenen'ny Leto eto, aza mbola vakina lolo fa mbola ho hitantsika ny amreo fa misy exercice marobe koa ambany ao dia adikao izy ohatrany hoe elay. Zay fa niteniko taminareo fa raha vao manao tsara an'ireo exercice reo nareo dia tsy mila mianatra an'izany vocabulaire zany fa tonga dia mipetraka ho azy ireo vocabulaire satria miverimberina foana le izy, miverimberina foana. Verbe à deuxième radical faible extrêmement fréquent. Reto izy misy vocabulaire kely mba hianarana reto zany.
ireo verbe izay amin'ny deuxième radical ny faible izay tena fahita matetika de matetika ovakintsika angamba le izy de omena ny dikany ny komma aiza no natadiavanareo an'izany komma zany ao amin'ny filazantsara ohatra filazantsara misy ara tadidinareo ve ao amin'ny filazantsara talita komma dikan'izay de hoe ry ankizy vavy mitsangana komma impératif no nampiasainy Jesosy tamin'iny zany hoe tsy hebreo izy iny fa aramaika fa mitovitovy ihany zany komma mitsangana s'élever no dikany komma ka efa omeny eto amin'ny impératif ao izy de reto le izy komo komma sovo sove ny sove inona tena dikany sove ity no tena ny teny tena ny verbe tena miasa ny testament tao ilazana ny mibebaka ny tena dikany sove zany dia miverina se retourner zany hoe raha nankany zany ny directionnao de tena manao demi-tour mihitsy anao zany miverina mankany afara zay no tena atao hoe mibebaka tena miova direction mihitsy anao zany de miverindalina se retourner se revenir sove mibebahany dikany zany chave chava chavo ny olona mipetraka any amin'ny faritry chava de olona mibebaka izay mahatonga anay zany touzao satria ny olona avy any amin'ny synody iny dia mibebaka ny olona faritry chava 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 rô ya chava ya akory sa chava la izy chave bou ny bou dia ny bo ty le efa niteneniko teo le ny aveny le hoe hevenu hevenu avy amin'ny verbe bo le izy jerevo tsara io jerevo tsara io teny io iavou 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 inona zany zany hoe tsy mitovy amin'ny teny malagasy hoe avy avia iavou zaho mino mihitsy fa avy amin'ny teny sémitika ny teny malagasy hoe avy satria tena misy ifandraisany be am'ilay verbe bo vo iavo tena teny sémitika io tsy mandehandeha ho azy mihitsy io fitoviany teny io de ohatran'izay koa ny chime chime de placer maître no tena dikany mametraka zavatra yashimo yashim sham sama chameau ny sour dia s'éloigner ny dikany s'écarter s'en aller miasa betsaka koa izy teo amin'ny testament taloha ary mino fa mbola iresaka betsaka mikasika an'io tsika rehefa amin'ny deuxième année rehefa mamaky texte sy manao analyse sy manao heviteny de iresaka betsaka mikasika an'ireto verbe ireto tsika zany ry havana malala ao amin'ny tompo ka dia ireo zany karazana verbe vitsivitsy hitantsika androany ny komma ny sove ny bo chime sour dia mahazo tondray zany manao ny exercice maro isan-karazany ary ho ataontsika fanomboana amin'ny heriny ity la pêche au vaictole ity fijerena ny rety ity zany tena zava-dehibe mihitsy ny avitanareo an'ity exercice ty fanazarana kely ity satria tena mahatonga anareo hanana vocabulaire vaovao zany vocabulaire bo halakh mandeha andikany halakh yatsa mivoaka la vonne l'aune murmurer magnino moa zany murmurer ya ianareo ny dikan'izany amin'ny teny malagasy matak devenir doux miamamy ny rano le rano tao ananiny ity zany na sa faire partir mandefa tsaak crier mikikika salakh jeter na mitoraka ireo misy exercice mahafinaritra be mihitsy raha ohatra ka araka reo dia ho lasa lavitritsika manomboka amin'ny herinandro ambony dia hita zao fa efa misasaka mahery ny lesontsika
ary mihina fa mandrapatonga ny volana jona dia ho vita ny lesona rehetra. Ary rehefa tonga aho amin'ny septembre 2015 dia anao karazana révision générale fotsiny zany dia après an'izay dia tonga dia miditra amin'ny lesona manaraka isika dia ny exégèse sy ny syntaxe avancé izay no ataontsika amin'ny herintaona. Koa dia mirary soa ho anareo rehetra ihany koa ary mivavaka mba tsy ho tratra ny cyclone intsony fa be loatra ny orana sy ny rivotra nandalo tao fianarantsika dia ngamba mba tsy ho tratra an'izay intsony fa mba ho maina amin'izay ny andro ary mba tsy hangatsiaka be loatra sao dia kamo mandeha mamonjy bibliotèque sy manao devoir ao an-tranao fa mba hahafahana ny andro mazotoa misotro kafe ho an'izay misotro kafe, dité mafana ho an'izay mazoto misotro an'izany fa za moa zany tsy misotro an'izany mihitsy satria tsy ao anaty baiboly izy fa ny anarany mangatsiaka any satria no hitako ao anatin'ny baiboly. Koa dia mirary soa tompoko dia amin'ny herinandro vaovao indray tsika miaona eto. Velomo!